Mahakasika ny tohiny ilay raharaha fanapozinana ara-tsakafo dia fantatra amin'izao fotoana izao fa misokatra ny fanadihadiana ka miangavy ny rehetra mba hiandry am-pitonina ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta nanao fidinana ifotony teny amin'ny HCR tamin'iny andron'ny omaly hariva iny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka sy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tahapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity andro androany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny tohiny ilay raharaha fanapozinana ara-tsakafo no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Toliara Tampotanana manimba cyclopus mihitsy ny haratsindalana. Mampitaraina ireo mampiasa azy ny lalana ao Mahavatsy ny fahasimban'ny lalana ao amin'ny Bazarimpia. Maro ireo cyclopus no simba nefa iankinan'ny familoman'ireo raim-pianakaviana ny ankonany. Ny fanesorana ireo mpivarotra manamorona ny aveny Monjajon sy fampihaingona azy no hiazakazahany tompon'andraikitra aloha hatreto ho fiatrehana ny fifaninanana tanàna madio. Mampiseho fa tsy laharam-pahamehana amin'ny mpitondra fanjakana ihany koa ny fanamboarana io lalana io fa ny fisehosehoana hatrany no imasoan'izy ireo araky ny tatitra izay nataon'ny mponina avy any toerana hatrany. Fivarotana produit kosmetika hosoka indray. Tratra ny sampandraharahan'ny polisy pirenena misahana ny heloka anaba tantsoroany mandidy ny 12 Jona 2024 izy mianaka ireto izay nivarotra hosoka amin'ireny vokatra fikarakarana tarehy ireny. Ireo marika lehibe sady lafo vidy ary malaza maneran-tany no entin'izy ireo mamitak'olona amin'izany. Mampiasa faktura hosoka avy amin'ny tranombarotra goavana izay mpamongady ireo vokatra lafo vidy izy ireo handresena lahatra ireo lasibatra. Mampiasa ny tambazotra sosialy ireto vehivavy ireto amin'ity asa ratsiny ity. Efa voasambotra ny polisy pirenena tany amin'ny volana febroary 2024 no io heloka io ihany izy ireo saingy mbola niverina nanao izany indray ka izao tratra fanondroany izao indray. Natolotra fampanoavana ireto mpianaka ireto ny 14 Jona 2024 ka nahiditra ponjavonjo maika eny Tanimora amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena efa tsy kilalana ny ratsy ary miseho amin'ny endriny rehetra izay resaka hosoka sy ny fisolokiana olona isan-karazany izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ilay tranga mampalahelo izay niseho tao Antananarivo renivohitra tao ny amin'ny mahakasika ny resaka fanapozinana ara-tsakafo izay namoizana ain'olona maro sy namparary olona maro amin'izao fotoana izao. Fantatra mantsy amin'izao fotoana izao fa misokatra ny fanadihadiana ka mangataka ny rehetra mba hiandry am-pitonina an'izany ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay nanao fidinana ifotony teny amin'ny HCR tamin'iny andron'ny omaly hariva iny. Amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana sy ny gouvernemanta manontolo dia miondrika mpanajana manoloana izao vona izao izahay ho izy ireo hatrany. Tsy hamela anareo iriry ny fitondram-panjakana fa handray ny andraikitra tandrify anay hoy ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta Ramatoa Mara Volamiranty Dona. Teny an-toerana ihany koa ny ministra délégué misahana ny zandaramberam-pirenena izay nanamafy ny fisokafan'ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Toraka izany ihany koa ny ministra ny fahasalamam-bahoaka nilaza fa tsy maintsy ho zahana izay antony nahatonga ny loza. Raha ny tombana farany tamin'iny omaly hariva iny dia olona 30 no niditra hopitaly ka ny 7 tamin'ireo no namoy ny ainy tao amin'ny HCR avokoa. Ny 3 hafa kosa maty tany amin'ny hopitaly Andohatapenaka sy ny tany amin'ny Homi ary ny tany amin'ny hopitaly tsy miankina hafa. Mbola misy 12 tsaboina amin'izao fotoana izao izay tena anatin'ny fahasarotana. Maro ihany koa ireo ifanalefanody taorian'izay fitsaboana azy ireo sy ny fizahampahasalamana ho an'ireo zay lasibatra rehetra tao anatin'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo ity. Raha ny sary izay miparitaka eran-tambazotra sosialy Facebook no jerena
sidinihana lalina ary ihany koa fakafakaina dia toa hita fa tena tsy manaraka ny fenitra ilay lakozia izay miparitaka sy voalazan'ireo nanatry maso fa nikarakarana an'izay sakafo tany an-toerana izay nefa mba espasy ihany ilay toerana dia ny lakozia indray toa lasa voretra ihany raha ny fijery azy izany hoe lasa madio ivelany fotsiny zany ilay toerana fa ny ao anatiny amin'ilay fikarakarana ny sakafo ho an'ireo mpiavy sy ho an'ireo nanao lanonana dia hita fa tena maloto ary tsy manaraka ny fenitra ara-pahasalamana ka noho izany dia mipetraka araka izany ny tombatombana ny amin'ny mety ho antony na tonga an'izay fanapozinana ara-tsakafo zay mety tsy resaka poizina izay tena hoe poizina ininana atao io fa mety ohatra ny fifangaron'ny zavatra izay nampiasaina natao anatin'ny fikarakarana sakafo zay dia mety misy ny zavatra tsy tokony ho afangaro dia lasa ny fangaro ka lasa ny vadika poizina eo ihany koa ny eo amin'izay resaka fahadiovana tsy voahaja tsara izay dia mety hiteraka poizina ary mety hamparary ka ahafaty eo ihany koa ny mety fisiny ireo sakafo izay efa nialinandro na ihany koa ireo karazan-tsakafo izay efa lany daty izay nampiasaina na ihany koa ireo karazan-javatra maro mba hikarakarana sakafo izay efa lany daty dia lasa miteraka an'izay fanapozinana ara-tsakafo izay ka noho izany dia mila mailo hatrany ary mila mitandrana mandrakariva foana ianareo izay toeram-pandraisam-bahiny amin'ny fikarakarana sakafon'olona maro izay fa sao dia tratrany pahatsaraitsomby vava tahaka an'ity ny seho teny mieritsetosika ity ka namoizana ain'olona maro raha toa ka tsy voahaja sy tsy mitandrina tsara ianareo amin'izay sakafo arosinareo amin'ny olona izay mikarakara lanonana ao aminareo zay dia mety hitera-doza ho an'ny hafa ary ihany koa mety hitera-doza ho anareo ihany koa sy mety hiteraka fatiantoka tanteraka ho anareo sy ho an'ny asanareo iray manontolo izany ary mety hampigadra mihitsiny aza raha toa ka misy izay tsy fandraisana andraikitra manoloana an'izay fikarakarana sakafon'olona sy ny fanaraha-maso ny sakafo ho aroso ho an'ireo olona izay manofa amin'ny toeranareo mba hanao an'izay lanonana isan-karazany izay zay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsarovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa